izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina seho any amparany. Izany no iravoravoanareo na dia hampalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo. Miarabanao ry namako malala isany, ary amin'ny alalan'ny fo feno fitiavana ny saina miramirana no hitsidiana anao any amin'ny tokantrano rehetra izay misy anao, any amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, tsy misy tsy hiaran'ny fakapana ny olona rehetra. Marina zany. Amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fadimy sy fahenina. Petera voalohany toko voalohany andiny fadimy sy fahenina manao hoe izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina aseho any amparany. Izany no iravoravoanareo dia na dia hampahalailovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana aza, maro samihafa azy ianareo, raha tsy maintsy hisy izany. Mandalo fakapana ny rehetra. Aza misy mieritreritsika fa hoe ny fiainana kristianina dia fiainana milamina, fiainana tonga lafatra. Ho tonga amin'ny kristianina tsirairay ny fakapana, ary le zavatra tena ankafizinao iny indrindra kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, iny no alefan'ny Satana asalisaliny aminao. Indray mety misy malefadefaka ny fakapana sy ny fisedrana, fa indraindray dia misy kapoka mandrivorivo izay miatra amanaina mihitsy. So ny ambaran'ny sokatra masina amin'ny Hebreo toko voalohany andiny faharoa sy fahatelo. Hebreo toko voalohany andiny faharoa sy fahatelo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Atao fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapana samihafa ianareo, atao fifaliana. Hoy Jakoba rehefa miresaka an'izy io, satria fantatrako fa ny fizahanttoetra ny finoanareo dia mahatoka faharetana. Misy fakapana, fa ny fizahanttoetra dia mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga famonjena. Ny faharetana manamboatra toetra tsara. Ina moa ny atao hoe faharetana? Ny atao hoe faharetana dia izao: manaiky na dia ny zavatra tsy tianao aza, manaiky na dia zavatra mafy izay tsy tokony hiatra amin'ny tenanao azy dia ekenao zany. Zany no atao hoe faharetana. Manaiky mandritra ny fotoana ela ny zavatra tsy ankasitrahako, ny zavatra tsy tiantsika. Ho takantsika ny amin'ny fiainana ho avy, mahakasika ny amin'ireo toe-javatra izay hiaretantsika ety an-tany. Ahoana ny sokatra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy? Indro ny faharetan'ny olona masina. Ny faharetana dia tsy azo raha tsy amin'ny zavatra mafy, tsy azo amin'ny zavatra mora ny atao hoe faharetana, fa ny faharetana dia azo amin'ny zavatra mafy. Ka izao ny kristianina rehetra, ny mpanara-dian'i Kristy, niza dia zahan-toetra eny kapohina mafy, enjena mihitsy aza noho ny fahamarinana, fa izao mijoro hatramin'ny farany. Eo aminao ilay mpanolontsaina mahery mandritra ny fotoana mifandimby, ary manasa antsika izy mba hatoky azy mandritra ny fotoana sarotra izay lalovantsika. Hoy ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Isaia 3:7-7. Ny famindrampon'i Jehovah no ambarako, dia ny fideranan'i Jehovah arak'izay rehetra nataony tamintsika sy ny habeny ny fahasoavana tamin'ny taranak'Israely, fa hoy izy: oloko tokoa ianareo, dia zanaka tsy mba handainga, ka dia tonga mpamonjy azy izy tamin'ny fahoriany rehetra, dia niory koa izy, ary ilay anjely ny tavany no namonjy ireo. Mandalo fakapanantsika, miantoray eo amin'ny Kristy, fa ataon'i Kristy mandresy ho tahiny ianao, vavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay, mandalo fisedrana sy fakapana, kanefa mahery izay miaraka aminao. Ameo anay ny tanjatsaina, ny tanjam-pinoana mba hananana faharetana amin'ireny fakapana sy fisedrana ireny. Porofoy amin'ny alalanay, fa mahery ianao Jesosy. Ka na maivana, na mavesatra, na kely, na be fakapana sy fisedrana, kapoka dia hijoro miaraka aminao zay. Tahio ny tsirairay ampaherezo isan'andro amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.